nanana ny nambarany avokoa ireo nanatrika ny lanonana teny amin'ny lampany avoloha tamin'ity androany ity na ireo mpanao politika manohana sy manohitra ny fitondrana na ihany koa ireo mpandrara ara-toekarena manoloana indrindra ny kabary ny filoham-pirenena ndeha roa jerisika indrindra ny akon'izay vaovao izay. Andraikitra sy adidiny rehetra ny fampandrosoana manamafy ny antoko leader fanily fa miara-miasa hatrany amin'ny fitondram-panjakana. Araka ny kabary nataon'ny filoham-pirenena dia asika tenenina fa kabary nipaika tany amin'ny vahoaka fa tany amin'ny mpitondra koa. Ary tao anatin'izay le firaisankina, tao anatin'izay le hoe fahombiazana satria raha maro ny tetikasa zay navoaka tao anatin'izay taona vitsivitsy zay tao ny resaka PND, tao ny resaka conférence des bailleurs de fonds dia misy baiko entitra nataon'ny filoham-pirenena dia hoe raiso nandraikitra raiso ny adidiny tsirairay manoloana any zany hoe fampandrosoana zany. Ny teny izy zany zay dia mazava ho azy fa ny fampandrosoana tsy vitan'ny filoham-pirenena rery fa tsy maintsy iraisana. Ka zay zany no azonay amin'ny fikamana leader Faniloa ikambanana ary mbola mana mafy fiara-miasa amin'ny filoham-pirenena. Ny antoko tambatra izay avy amin'ny mpanohitra dia nilaza fa tsy ny fidinana an-dalambe na ny pobasy no vahaolana fa ny fifampidiniana ary ny fiara-mientan'ny erivelona rehetra eto amin'ny firenena. Sy fidinana an-dalambe, sy pobasy, fanonganam-panjakana zany ny vahaolana amoahana ny firenena fa tsy maintsy fiaraha-midinika. Taty zany zay manara-maso an'izay hevitra efa narosona izay. Niarasika naheno teo zany ny teny filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana dia miantso fanomezan-tanana izy avy amin'ny hery rehetra izay mihevitra fa tomponatoka eto amin'ity firenena raha manan'ity ary napetrany tsara misy fa niatoka ny fahombiazany ny fampandrosoana dia sainga avy any fotony sika. Ny mpandrarara toekarena dia nametraka fanantenana ny amin'ny isin'ny fisokafan'i Madagasikara amin'ny famatsim-bola avy any ivelany ary ny anamafisana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est le fait qu'il parle donc justement du contexte de la mondialisation pour Madagascar, et je pense qu'il a tout à fait raison. On vit dans des nouveaux paradigmes maintenant dans le monde, les investisseurs viennent de partout, donc il est normal que Madagascar, dans son escarcelle, donc des investissements qui viennent aussi, des investisseurs qui viennent de partout. Et le deuxième point qui m'intéressait dans ce discours, c'est parce qu'il parlait de la sécurité. Et je pense que c'est très bien qu'à aussi bon niveau, un chef de l'État parle de sécurité, donc il a conscience du bien-être de sa population. No mariana ity mpandrara ara-toekarena ity fa zava-dehibe ho an'ny toekarena malagasy ny fampitomboana ny famatsim-bola famoronana asa.